Vaovao eo amin'ny sehatry ny fizahantany kosa indray efa tsy sakana intsony eo amin'ny sehatry ny fizahantany ny fandoavam-bola ampitaindafitra izay olana iray mampiembotra ny mpizahatany ho avy eto Madagasikara. Misy amin'ireo trano fandraisam-bahiny no tsy manana io fahafahana io, mbola maro ny teboka mila hatsaraina ho fanatsarana ny mpizahatany iray tapitrisa amin'ny taona 2024 atao ny fampitomboana ny fampiasam-bola na avy ato anatiny na avy any ivelany. Ao anatin'izany ihany koa ny fanampiana trano fandraisam-bahiny efitrano arivo sy iray alina isa izao no filana araka ity fanadihadiana entina amintsika ety. Mirona makany amin'ny fampiasana ny digitalisation ny sehatry ny fizahantany. Isan'ny lesoka lehibe ao anatin'ity sehatra ity hatr'izay ny fahavitsihan'ireo trano fandraisam-bahiny na ireo antokondrara mpikarakara-dia manana fandoavam-bola ampitaindavitra no hatsaraina io fikirakiram-bola io ahafahana misintona mpizahantany ho tonga eto Madagasikara. Efa tsy dia mampiasa lela vola intsony ny any ivelany ihany. Ka ireo touriste, ireo mpizahatany tonga aty amintsika aty ireo zany dia vitsy amin'ireo ny mbola mampiasa lela vola. Fa efa fantatsika hoe carte visa, carte bleue, paiement en ligne zany ny ampiasain'izareo rehefa tonga aty izy na andoavana ny billet io na andoavana ny ofany chambre ny hôtely izay ipetrahany io na andoavana ny ino moa ny restauration io sy ny filana rehetra ao anatin'ny sehatry ny fizahantany. Dia izay zavatra izay nefany karazana mbola handicap mbola tsy nisy teto amintsika teto zany le hoe ahoana ny fomba ahafahana mampiroborobo ny lafin'ny fizahantany ka anaovana an'io resaka mandeha en ligne daholo ny resaka na ny réservation na ny paiement na ohatran'ireny e-commerce, ohatran'ireny vente en ligne hitantsika ireny. Dia izay zany no mpizahantany iray tapitrisa amin'ny taona 2024 no tanjon'ny Madagasikara. Isan'ny efa teboka entina anatrarana izany ity fampiasana Vanilla Pay International ity. Mbola maro ny ezaka mila atao anefa ankoatra izay. Ao anatin'izany ny fampitomboana ny fampiasam-bola na anatiny na avy any ivelany. Tsy resaka fotsiny zany ampitomboana trano fandraisam-bahiny satria rehefa andray million touriste zany no tsy ampy mihitsy ireo ataontsika efitra fandraisam-bahiny eto Madagasikara tsy maintsy mitombotsika eo amin'ny rehefa nataony hoe vinavina 11 000 chambres supplémentaires sy maintsy ataontsika mba hahatratrarina an'izay million de touristes zay mahatonga antsika amin'izao fotoana izao dia tena manao promotion de l'investissement ary miezaka mihitsy antsika mampiseho hoe inona daholo ny investissement azo atao eto Madagasikara. Zay zany resaka ny investissement sy ny accompagnement rehetra atao ambadika an'izay. Ny axe faharoa dia ny promotion ny destination promotion internationale zany hoe sy maintsy zany manamafitsika an'ireo ataontsika hoe marché traditionnel zany hoe ireo marché efa zatra mandeha fampizahantany eto Madagasikara sy maintsy amafisy an'ireo ary sy maintsy koa tsika manokatra tsena vaovao marché vaovao zany ohatra ny Europe de l'Est, ny Inde, ny Afrika, ny Asie zay sy maintsy amafisina ihany koa. Donc ny promotion au niveau international zany iny zany efa misy paikady maro be koa ambadika an'izay sy maintsy ezahantsika atao fa na hajanona jany ary tsy ataontsika ambany zavatra koa ny promotion tourisme national. Ifantohana ihany koa ny fijerena ireo mpisehatra ao amin'ny fizahantany tsy manaran-dalàna. Manana feim-potoana hatramin'ny faran'ny volana janoary 2024 aloha ireo mpisehatra isoratana ao amin'ny vovonana efa natokana amin'izany. Efa mananika ny 100 isa ireo orinasa nahavita izany hatreto.